zany ny teninao Andriamanitra ary zany koa mbola nomenao anay tamin'ity andro ity sy araky ny sitraponao sy ny fitarihinao dia mbola omenao anay mba hiorona ao anatinay satria teny velona, teny fiainana, teny mahery, teny masina indrindra ny tenin'Andriamanitra ary manazava hatramin'ny haizina dia ny fonay zany ary manangana na dia ny maty ny fahotana kanefa teny mahery zay tenenanao tokoa hoe satria velona dia ho velona ianareo mitenena ary mbola mitenena aminay ry Jesosy eo araky ny fombanao mba ho velona izahay tsy ho velony ratsy amin'ny fahazarany fahotana sy ny asany maizina fa ho velony ny tenin'Andriamanitra zay mivelona sy mahery ary mitoetra mandraka zay le vono zay rehetra tsy nambolenao ato anatinay tokoa diovy izy fa zay madio am-po no mahitanao tsy ho faty antoka na honeninao anay na indrindra ho fitsarana ho anay mianatrehana zao fotoana masina indrindra izao dia nao Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra velona tonga nofo mbola mitsangana miteny manafaka mampahery andovanay tokoa ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Faly indrindra manolotra ny fiarabana masina ho antsika ankonan'Andriamanitra tonga eto amin'ny tobo masina androany zoma 9 Jolay 7 ny tenin'Andriamanitra mbola horaisitsika dia araka an'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka Matio ny filazantsara araka ny Matio horaisitsika ny teniny vakina teo amrenana ny fampianarana dia ny andininy fa 1:30 ka hatramin'ny andininy fa 9. ny filazantsara araka ny Matio toko fa 10:20 ny andininy fa 1:30 ka hatramin'ny fa 9 rehefa vitatsika dia rahatsika mamaky manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny araha ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny voninahiny izy ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany dia manavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy fa ny osy eo amin'ny ankaviny ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avia ianareo zay notahiny raiko mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao fa nona dia nomenareo anina nangetaeta aho dia nampisotroinareo ny vahiny aho dia nampiantranoinareo tsy nanakitafy aho dia notafinareo na rary aho dia nisaboinareo tao an-trano maizina aho dia nivanginareo ary dia mahaly azy ny marina ka nanao hoe tompoko ovina no hitanay inona ianao ka nomenao anina mena ianina na nangetaeta ka nampisotronay ary ovina no hitanay ny vahiny ianao ka nampiantranonay na tsy nanakitafy ka nitafinay ary ovina no hitanay na rary ianao natao trano maizina ka nivanginay dia amaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka zay fa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny reto ralahako kely indrindra ireto no nataonareo tamin'ny koa amen. Ary indrindra ny andininy fa 70 verenatsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy amaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny reto ralahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko izy moa no manono iteny tompoko Jesosy ary ny teny zay novakitsika dia mazava ny filazany soramandry ery amin'ny fiandohana ny amin'izao andininy soratra masiny zao andala soratra masiny novakitsika hoe ny amin'ny aviny Kristy Jesosy zany itsara ny firenena rehetra dia hoy ianao hoe teny mpitsarana kosa zany ahoana no andraisana an'izany fa manahirana mba teny fampiononana teny manampitamby sia ny fitsaran'Andriamanitra tsy midika avy hatrany ho fanamelohana fa fananarina miala amin'ny fahazotsika mba handehanantsika araky ny fahamarinana dia ny sitrapon'Andriamanitra voaraitsika tsara zay rehefa misy matsy ny fananarana dia manozona io ny loha izy
ary zany ny fitiavan'ny sasany toroteny mpifoazana everiny fa zay mitory eo dia mamely azy, eritreriny mamely azy, dia volony mety mamely azy. Fa raha ao amintsika kosa ny fitiavana ny fahamarinana araka an'Andriamanitra ho afaka zasy ianao, ary tiantsika no anarina, tiantsika no anarina satria izy moa afaka tsika hiteny hoe marina ny aho. Mazava ny tenin'ny soratra masina, tsy misy marina ho izy na dia iray azy. Ka rehefa tsy misy ny marina, ataoko hoe afa-tsy iray ihany dia Jesosy, dia manaiky-osika mba ho anariny tenin'Andriamanitra. Ary zany ny teny androany, tsy ampiororo anao, ampitahotra anao, hay moa zany efa lozaloza izy tika ina na ny antony ivelomana azy, tsy izay mihitsy. Fa satria ny loza efa mitatao tokoa noho ny faharatsin'ny olona amin'ny fahotana izay tsy alany, mananatra ny tenin'Andriamanitra hoe fantariny ny lalana, havelona anao. Tsy fitiavana va zany ry havako? Tena fitiavana zany zay efa nitorena tamintsika. Aza varinina, aza mierikerika. Fantaro ary ny sain'Andriamanitra, inona no havatra lehibe izay meno ny tenin'Andriamanitra antsika nandritra ty herinandro ity. Ilesina raha loasaina meny tompo antsika nandry zao herinandro zao dia ny anarantsika zany hahalala zany hoe fitiavana na ny hoe mitia. Ary ny alalantsika an'izany dia mba hahavotra antsika tsy hiaran'ny fanamelohan'ny fitiavan-tena. Sarotra zany hoe ho avy ny tompo dia avahany, dia ho ary ny takany hoe misy ondry misy osy. Ny ondry izy dia zay ankasitran'Andriamanitra dia tena hoe ondrin'Andriamanitra izy, dia ataonao amin'ny akavanana izy. Reto le hoe mandova ny fanjakan'Andriamanitra, mandova ny fanjakan'Andriamanitra ho fiainana mandrakizay, mandova ho voninahitra mandrakizay, fa tsy henatra na fahaverezana zay azo ny osy amin'ny ankaviny. Mianatra ny mitia. Ka ny fahataterahan'ny fitiavana dia tsy inona fa ny tiavantsika aniza moa zay. Dia eo no hoe fitiavana an'Andriamanitra, nefa ny tenin'Andriamanitra dia mampiatra indrindra ny hoe fitiavana ny namana. Ary Jesosy raha nampianatra amin'ny hoe didim-pitiavana fototra, satria zany ny Baiboly dia ny fitiavana an'Andriamanitra. Nefa hoana izy ary tahaka azy, satria milaza izy hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra, dia tahaka zany koa tiavany namanao, tahaka ny tenanao. Mianatra ny fitiavanamana tahaka an'Andriamanitra zay tiantsika, satria fitiavana izy. Ary ny marina koa dia ny tiavantsika ny namantsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay nataony ataonantsika. Satria raha mahaolona itsika ve zay? Tsy haitsika izay. Ny tiavantsika ny namantsika amin'ny fitiavana izay tiavan'Andriamanitra antsika. Na mindra fotamitra taminao Jesosy ka mamela ny heliko ao ary mbola vonamelanao, tsy anisan'ny fahatsoanao. Fitiavana zany. Raisy zay, rehefa zany. Satria zaho na amin'ny ranafo dia tokony zay angely izy. Miteny namana araka an'izay tiavan'Andriamanitra raha resy lahatra tokoa fa tia azy izy. Ary raha nandray marina tokoa sy mivelona amin'ny fitiavana izy amin'ny alalana ny fanahy masina. Inona ny vokatry ny fitiavana ny fanahy masina voalohany? Ny fitiavana. Zay. Ny fitiavana ny voalohany bokatry ny fanahy masina. Zany ny fiainan'Andriamanitra ao amin'izay rehetra andray azy. Rehefa zany, zay rehetra tia no ankasitrahan'Andriamanitra. Satria fiainan'Andriamanitra, toetran'Andriamanitra, ela zay ny ten'Andriamanitra hoe manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy. Andriamanitra dia mahafantatra zay tia azy. Ary tia zay tia azy izy, fantany io, dia omeny voninahitra eo anatrehany izy. Zany fankasitrahany zany. Tsy hoe amin'izao andro ankehitriny zao, raha hita ianao fa mitiny namanao, mankasitraka anao izy. Fa tehiriziny hatramin'ny farany zany. Ary zany indrindra ny hoe iomanantsika amin'ny andro iavian'i Jesosy. Raha ohatra ka nanao zay tsy sitrapon'Andriamanitra amin'ny fankalana ny namako, amin'ny tsisy raharahinan'ireny madinikin'Andriamanitra ireny, no ny izy ireny tsy ahoko, mankatsika izy ireny mankatsika ny andro tsy ahoko. Izy mamangy ny sasany any amin'ny hôpitaly raha tsy vitany, maika feo any amin'ny tranomaiza, toerana mampatahotra zany satria tsy ao amin'ny fitiavana. Dia ny fitiavan'Andriamanitra. Dia mazava ny tenin'i Jesosy, nao na ho izy menareo anina, nangetaheta aho nampitotronareo, tsy nitafy aho nampitafianareo, marary aho notsaboinareo. Tany an-tranomaizina fao fantatra novanginareo, zany hoe ny rindriny fisarahana rehetra dia rava noho ny hery ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Mahery ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Ary ny rindriny fahotana
misaraka amin'Andriamanitra sy ny namana, io ny ravan'i Jesosy io. Zay no antony ampianaran'i Jesosy atsika, zany hoe iaina ny lalam-pitiavana fa zay miaina zany no ankasitrahan'Andriamanitra ary ho velona ao amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy amin'izao ankehitriny zao fa hatramin'ny farany. Ho avy Jesosy hitsara tokoa ny olona misy tsara ny velona sy ny maty, mba ho fitsarana na marina ny asa ianao any. Dia ankasitrahany hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tombonao. Zany zao ten'Andriamanitra zao. Ka eto dia miombona antoka amin'izay lazainy hoe madinika, zany hoe reo tena tsy manana, tsy misy omena, tsy manan-katao, na nohaniny aza na notafiny aza dia tsy hananany kory. Arak'izany dia manentana antsika zay mino zay nandray Jesosy ny tenin'Andriamanitra ao no izy. Arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'reto rahalahy kely indrindreto no nataonareo tamin'io. Miombona antoka izy. Dia io ny Jesosy hitanao. Zay. Ka io teny io dia mifanantitra amin'ny teny zay nataon'i Jesosy tamin'ny Petera fa izay. Amin'ny famarana na ny filazantsara ny Jaona, Simonaky zanaky Jaona moa tiava ianao. Eny tompo fantatrao fa tiady ao ny tompo. Fa ano ary niondrika. Zay niondry tselika mihitsy izy. Jaona toko faraiky amin'ny roapolo andro fa 5:20. Ka io no ahafahantsika manome ho an'izay tsy manana. Zay. Mena ina ny tena ilainy tsy manana. Dia tsika hoe dia mangatsika ny andro tokoa dia mba miavitafira mafana izy, mibotofotsy izy ny sisa. Fa izao no tena takian'Andriamanitra amin'io aminao. Ny fitiavany no omeny. Dia omeo namanao. Omeo ny namanao ny fitiavan'Andriamanitra zay nomenanao ry havana. Io ny lehibe indrindra io fitiavan'Andriamanitra ao aminao satria nomena maimaimpony. Arak'izay manahoana moa ny fitiavan'Andriamanitra zay tiany tokoa mba hitiavantsika ny namantsika. Zany dia fitiavana omena maimaimpona ary fitiavana madiodio. Tsy mitady ny hafa Paoly amin'ny Korintana voalohany toko 7:25 io, fa mitady zay asoa ny namany, mitady zay ampandroso ny hafa. Tsy ny any tena fa manao ny hafa ho ambony ary izy. Zay ny le fiainana zay. Ka ny tampony zay naneho ny tompo zany dia ny fanoloran'ny tenany sy ny rany. Fantatritsika loatra ho fanavotana ho antsika. Araka ny voasoratra hoe f'Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanototsika dia maty hamonjy Kristy. Zany hoe tsy misy antony zay tokony hitiavany raha ny marina. Satria tsy misy azo andrandrena ka mipanoty zany ho amin'ny fahaverezany zany. Hiara-ny fanamelohan'Andriamanitra no niota izany. Tsy misy iraisan'Andriamanitra velona sy mifahafatesana ary izay indrindra le fitiavana zay. Amin'izay tsy heverina zo ny tompony iny izy. Fa misy eo ary iny izy dia omen'Andriamanitra. Dia tanteraka amin'izay araka ny teny Jesosy manao hoe izany mpiandro tsara ho izy. Ny mpiandro tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Manolotra ny ainy hamonjy ny ondry satria maty ny ondry ary tsy ainy mandraisa ny fahafatesana ny asa maty eo aminy. Dia hitany ary fantany ny ondriny, fantany fahalemeny. Tsy manilika azy izy, tsy miampangady izy. Ary tsy izy ondro io fa izaho isika mpanotany. Dia mamindra fo amintsika izy araka voasoratra hoe mamindra fo sy miantra Jehova maro-po sady be fa amram-po. Tsy mandateny mandrakarivo, tsy miady varotra izy, tsy miady hevitra izy. Na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Andriamanitra tsy te hitahiry fahatezerana satria fitiavana izy. Ary tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy ny soratra masina fa na mamaly atsika araka ny helotsika. Zay. Salamino 3:7. Anitransika mamaky azy mendoa amin'le hoe misaorany Jehova ry fanaky azy rehetra ato anatika io misaorany. Olona resy lahatrany amin'ny fitiavan'Andriamanitra namindra fo taminy. Ary arak'izay ny fitiavan'Andriamanitra tokoa manarona ny fahotana maro. Petera voalohany toko 5:9. Ka raha miaina an'io zasy ianao dia misarona angero rehetra rehetra eo. Zao izy mianjaanja be faratsiny eto amin'ny firenena io satria inantseo ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra. Ary arak'izay na dia teo aza miabiazany ny ota. Zay kosa no noaran'ny fahasoavana be lavitra hoy Paoly mijoro vavolombelona. Romana toko 5:20 zany. Ka tsy ny ty fahasoavana mihoatra ary mihoatra lavitra ty fa ny fitiavan'Andriamanitra. Zay manarona ny fahotana. Dia rehefa tonga ny fitiavan'Andriamanitra io dia zay meloko dia ataony tony tsy meloko satria
satria namela hery koa ny Jesosy. Ary raha misy eo dia totorany araka fitentsika hoe mipito mandifotr'olona zany hoe tsy fantatra ataony lasa izay vita izay indro vaovao ny zavatra rehetra, vaovao ny fiainan'ny olona voavela heriko satria nandray ny fitiavan'Andriamanitra izy. Araka izany tsy varotra mataon'Andriamanitra amintsika riavako fa fanomezana madio teo sika mangarary zany ary fanomezana tanteraka zany ny tena fitiavana zany. Zany hoe raha dika Andriamanitra dia tia satria tiany ny mitiantsika, tiany ny mizara ny fitiavana amintsika, fa tsy hoe tia satria mitady zavatra kendrena manokana indrindra hoe aranofo amasina indrindra izy. De toy izany koa tiany isika mba hay mitia tahaka azy. Ao noho Jesosy tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Zay teny amin'ny Jaona 5:20 dia nateriny Jaona apôstôly io. Jaona apôstôly moa fantatsika fa le atao hoe apôstôly fitiavana tena akaiky ny fony Jesosy. Zay ny natonga ny soratra hoe lay mpianatra tiany Jesosy ngasy tiany Jesosy ny hafa tiany fa lay mpianatra tena hoe nifanimbotra fo taminy akaiky zay. De izao mahafantarantsika ny fitiavana ny Jaona satria izy Jesosy nanolotra ny ainy hamonjy antsika ary isika koa mba tokony hanolotra ny antsika hamonjy ny rahalahy. Araka izany de ao ny ten'Andriamanitra izao ny didy efa azontsika taminy izy zay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Ka aza atao hoe de maniry tena. Raha maniry tena ianao tsy mbola ao le fitiavana. Ny fitiavana tsy mba terena fa maniry. Aitsika zay. Ny fitiavana tsy haiterena. Ianao misy olona de ahoana hoe tsy maintsy manambady azy ianao ohatra azafady. Na hoe iara-dia aminy sy iara-miasa aminy tsy hay zany. Fa raha misy kosa fitiavanao aminao ninona mafina sakana manery ianao iny. Araka ny teny Paoly hoe ny fitiava Kristy no manery anay. Sambatra zany olona zany satria manana antoka amin'Andriamanitra izy. Amin'izay fotoan'izay zavatra tery ivelany ny hoe tiany rahalahiny fa lalàn'ny fitiavan'Andriamanitra izany riavako. Raha velona an'Andriamanitra zay fitiavana dia tiako ny mitiany rahalahiko. Na marary izy tiako izy. Dia ahoarany ten'Andriamanitra tiavan'izy aloha izy ny fahavalonareo. Mora ve zany? Tsy hainao zany. Fa izy no mahay azy. Azay ny toro-teny teo fantatsika tsara. Mataoniza Jesosy? Maty ho an'ny mpanota. Na dia rery teo amin'ny azo fijaliana ary nitaraina mafy hoe raiko ianao dia mafoy ahy ianao. Satria tianao izy. Tianao voavonjy izy. Ataony sarobidy ao amin'ny foninao. Dia mananatra tsika ny tompo manao hoe amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra ao izy nefa mangala ny rahalahiny dia maninona izy? Mpandaingizo izy. Foana ny fahavahany. Io ny tenin'Andriamanitra nananaro antsika tamin'ny herinandro teto hoe mampitandrina Jesosy ny amin'ny masirasirany fariseo. Dia ino moa le hoe masirasira ny fiatsaram-belatsika. Ka io le izy io toty amin'ny lela nefa ny fotsy ao. Dia io le tenenan'ny tompo hoe sakako Jehovah ny fivoriana masina ary aroam-paratsiana. Ka na ira na ivavaka na inona hay le poizimena rana tokoa le fiatsaram-belatsika. Lay mamono namako le fankalako mbola ao zavatra kosa zany. Isaia toko 1:10 teny io. Fa voasoratra hoe zay tsy tiany rahalahiny zay hitany ataony ahoana no fitian'Andriamanitra zay tsy hitany. Manofinofo fotsiny izy ary mety mampinofinofo ny hafa koa raha tsy mitandrina ny hafa. Zay le hoe mamitaka ny teny izy voafitaka sady fitana hoiny ao amin'ny Timoty. Fa zay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany rahalahiny koa. Dia eo amin'ny fitiavanao ny rahalahinao no andrefesanao sy afantaranao ny fitiavan'Andriamanitra ao aminao. Zay izy io. Zay kely fitiavana ny rahalahiny dia kely fitiavana an'Andriamanitra. So anao hoe za tompo tena manompo anao manao ny asanao sisa hitanao fa tianao aho tsy avo azy ny rahalahiko ary ny rahalahiko kely indrindra zay halan'olona na ilikilina satria tsy heverin'ny olona koreny tsy manan'ireny. Izy ary no manao zany hoe maneho zany fitiavana zany. Aiza no ahitantsika zany tokoa. Ary izany tokoa ve ny fitiavana zay hitiavan'ny olona ny namany. Inona ny zavatra marina. Ny soratra masina ihany no iverenantsika norenantsika.
amin'ny hoe fitiavan'ny olona sy ny ahitan'Andriamanitra azy ary ny ananarany ten'Andriamanitra azy. Raha tsorona zany hoe fitiavana ny namana ary indrindra ny fitiavana ny reny hoe tsy manana avaly antsika ireny satria madinika izy dia tsy hain'ny olombelona ary tsy vitany hoe tsy hainy fotsiny fa raha tao amin'ny tenin'Andriamanitra izy mba mitiava azy io ataovy fa tahaka nataonareo tamin'ny rahalahy-kely ireny nataonareo amiko io mahita tombony amin'izany ve izy fa tiantoka izy dia mikaikina dia mamitanana fa tiantoka ny fitiavana ny namana satria misy zavatra hafa efa mibaiko ny fon'ny olona toy izany zay tsy afaka naray ny hery ny filazantsara dia ny fitiavan'Andriamanitra marina dia tsy inona fa lalan'ny filana ho aminy dia lalan'ny tany fahalovana io tsy manompo mandrak'izay izy fa zay mandalo ihany ary marina dia tsy hay ny mitiny satria efa be sy mibahana ary manapaka ho amin'ny fitiavana anankiray ny fitiavana io ina mibahana ho aminy dia ny fitiavany tena zay ary miaraka amin'io dia ny seremana zay fitiavana hareny zany sy vola satria io no lasa tokoiny ataotony hoe Andriamanitra dia mazava moa ny teny Jesosy manandratra ny amin'izany manao hoe tsy misy olona mahay manompo tompo roa ny anankiray ho alany ny anankiray ho tiany ny anankiray hombany ary ny anankiray ho amavoiny tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo Mateo 4:4 tsy hay io tsy misy hevitra io sasa maso zay anompo an'Andriamanitra hay rehefa anompona ataon'Andriamanitra dia mba anompona any mamona mitady an' Jesosy aho satria mitady vola dia ataoko fitaovana Andriamanitra amin'izay fotoana izay amin'izay zavatra zay kendreko zany kosa ve ny fitiavana zay manompo ny tenany dia manorona fasana zay lavena ny fanahiny moa le mpanoratra anankiray zay mampangitsingitsiny zany tenin'Andriamanitra zany ary zay tsy mitady afa-tsy ny azy ihany dia manao lavaka ho izy zay sitriny vetivety tsy hoe trano be voninahitra tsy hoe paradiso fa hay helo ny vokatry ty fitiavateny ty indray ny taotsika moa afatra-pandinika dia efa milazany amin'izany e ary avy teny soratra masina zay fatra-pamina dia maninona izy vo maika mamotsitra azatsiny tahaka ny hoe na savony io na inareo vehivavy moa le manao nireny mofo reny dia aoka dia polipolesiny eo dia fininao iny mijanao anaty tanana ve fa zay mahay mizara kosa ho izy no anakarena ary tena andova izy satria misokatra ny tanany dia mirotsaka ny fahasoavan'Andriamanitra zay raha te anana ianao zany dia zao manomese fa raha feno ny tananao tsy afaka mandray hitanareo zay lalàna tsy sotra tahaka an'izay izy io ka amin'ny olombelona fa tiantoka izy fa amin'Andriamanitra dia tompony ary zay no ananarany tenin'Andriamanitra hoe aza manompo zay tsy tokony tomponao aza pitesona zioga zay tsy antonona anao pino dia aoko ho fantatra ny fitiavatena dia fahotana ary ota mahafato ny tenin'ny jaona mahavery tanteraka mihitsy io ny fanahy zany ngeny hoe mba ety anakarena dia ary amin'ny aona ny filazanareo azy mpimasy ny karazany rehetrarehetra io dia misy vokany vely izy dia mitombo vely arena misy ary zay le hoe mahay manao famantarana sy fahagagana izy dia mety azo an'le arena ianao voalohany aloha vetivety iny dia tsy vitanao satria tsy maharitra fa inona ny tena tsy azonao ary mety ho very dia ny fanahinao tsarovo zay aza mahay ho hanam-bola hanompo vola fa zay manao zany dia efa manokatra varavarana midanadana idiran'ny satana zay ametsy azy ary avery azy ota mahafaty zay manompo ny fitiavatena sy ny filany tsy manana anjara tokoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia amin'ny fanjakan'ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay zay ny fanjakan'Andriamanitra fitiavana masina izy ary fitiavana madio izy ary dia fantatsika le tsy nanana anjara atao amin'Andriamanitra tsony ty lehilam-panakarena zay nanao tsinitsinina ilay mahantra le atao hoe Lazarosy teo mba vadiny serena dia ny ambony lelaka ny feriny dia mangataka nefa dia tsy ahoany ka rehefa tonga tamin'ny mandrakizay izy anonakaiza Lazarosy niakatra teo antratrany Abrahama rainy mino ty lehilahy kosa zay nanakarena dia ino fa lasa na hantra ao amin'ny fahaverezana mandrakizay mahirao Lazarosy
inona dia na de hoe mandray mitete fotsiny ihany aza fa dia tena may aty a rehefa tsy sevitra ny hoe mba irao izy tena amin'ny fianakaviako amin'ireo rarano sinsy efa vitany ianao ary zay le tenin'Andriamanitra androany miafaka tsy misy raisany ny avy sy ny havanana tsy misy raisany zay ankasitrahan'Andriamanitra sy lavin'Andriamanitra zay mba ho ankasitrahany avokoa izy ka tandremo tsy hanao taka fanaon'ny olona inona no ataony ny mitizy zay tia azy izy zay ry zon'ny tompony izy tiako ramina ajaiko izy satria zay no atao amin'ny maro zay no atao ary rehefa azy ary zay tadiaviny izy rehetra ve mahay misaotra sy mankasitraka tsy hainy tsy vitsy ondrina amin'ny andro ankehitriny rehefa voky dia tsy mahay misaotra koa tahaka an'le hoe boka sivola satria efa azony zay ny tadiaviny ka ny afantarany ianao dia misy ilainy aminao ka rehefa azony zay reny atorinina tsony zay mpanome zay hoe le fitiavana mitady ny azy ary tsy mitady afa-tsy ny azy irery any tsy zay kosa ny fitiavan'Andriamanitra raha izany mitan'Andriamanitra atao amin'ny Israely olony dia honen'Andriamanitra ronena azy azay le fantaro fa izamo Jehova zay tianao amin'ny fitiavana mandrakizay fa fitiavana mandrakizay ho izy no nitiavako anao ka mpaharetako fa mirampo aminao ry Israely io tandremo tsy anao hoe voky aho na tavy aho dia anao taka ny Jesorona izy Israely io fa natavy Jesorona iny nataony namelodaka izy sarotra raha hoe raha zanakao votrisanao satria nitaraina hoe nao na dadana anao na arineny dia menao sakafo sy ny sisa fa nanao rehefa avy eo ina nataony amitsipaka anao misy sarotra izany satria ny ainao no nomenao azy ny fiaretanao no nomenao azy ary mihoatra lavitra noho izany ny fon'Andriamanitra amin'ny aminao Israely tokoa dia nafoy an'Andriamanitra zay nanao azy izy ary nanamavo ny vato amin'ny famonjena azy mba tsy ho amintsika izany ry havako araka izany tokony hitandrina koa ahoana ary amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay tokony hitiavantsika dia tsorony io feno tsisy ampiana-tsono tsy mba voafetra fa tsy misy fetra io ary tsy hay afarana koa io ary indrindra tsy manavaka olona io dia mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra mba hanadio ny fiainantsika eo anatreny tanteraka araky ny voalaza amin'ny Petera manao hoe satria efa nidiovinareo ny fananareo tamin'ny fanarana ny famarinana ho amin'ny fitiavan-draha raha tsy miangatra izy dia mifankatiava fatratra amin'ny fo ary amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra dia manao ho fitiavana ny raharaha ary amin'ny fitiavanareo ny raharaha dia fitiavana ny olona rehetra reo tenin'ireo dia amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy faharoa amby-roapolo sy ny Petera faharoa toko voalohany andininy fahafito fantatsika hitatsika moa raha amin'ny herinaro manaraka rehefa zaraina eto ny firaketana maiza mitia fa ny fitiavana no lehibe indrindra inona ny dikan'izany sambatra ianao raha manao ny fitiavana ary ny tiavana an'Andriamanitra sy namana ao aminy ho antony havelomanao ho antony ny havelomanao iny ny tenin'ny Paoly apôstôly Jesosy Kristy no antony ny havelomako ary na ny fahafatesana ro izy tombony ho tanareo zay fahafatesana io ke dia ny fahafoizina koa takan'i Jesosy ny aloha tsapako fa nisy hery ny ala tato amiko nefa sambatra izy zay ny tenin'Andriamanitra zay mitady ho izy hiaro ny ainy no avery azy fa zay mavery ny ainy no ny amin'ny sy ny filazany tsara zany hoe mame zany no avonjy azy sambatra ny olona zay afaka mitiry avako ary tia zany hoe mity zany sambatra zany tsy voafatotro ny tenany tsy voafatotro ny filany tsy voafatotro ny sitrapony manana atao idealim-piainana ambony satria Andriamanitra ao aminy dia mitoetra ao aminy fahasoavan'Andriamanitra olona fantatr'Andriamanitra izy satria fitiavana ao aminy dia tahin'Andriamanitra koa izy indrindrandrindra fitahiny mandrakizay ary dia tanteraka amin'ny araka masoratra Paoly hoe fa zay mahamafo izy be dia be notsinjaina dia azotsisadiky zany raha mamafo an'ny fitiavana ianao dia fitiavan'Andriamanitra kizay dia hitsija fiainana mandrakizay koa avy amin'izany afafinao izany aminao migalatianina hoe zay mamafo anao fijinja fahasombana izy fa zay mamafo an'ny fanahy dia hijinja fiainana ka ny fanahy dia fitiavana io rehefa zany
nahoana ary ny hoe arak'izay fa nataonareo i Jesosy tamin'ny anankiray amin'reto alaky kely indrindry reto no nataonareo taminy. Zay no 2:7 amin'ny Matteo 5:20. Inona no hevitra ambariny io teny io ary tokony raisitsika ho antsika. Voalohany aloha dehibe inona ny antony? Atao amin'ny kely indrindra satria tsy manana havady izy ireo. De mila fa ny ompitiavana izy fa raha tsy misy maneo zany aminy dia tavela eo izy, reraka eo izy ary maty eo izy. Mila fa ny ompitiavana, zay fitiavana tsy mba vidiana, fitiavana tsy misy tambiny. Ary tsy inona zany fa mila ny fitiavan'Andriamanitra. Iza no tsy mila ny fitiavan'Andriamanitra? Noho izany Andriamanitra dia miombona antoka amin'ny madinika dia izay tsy manana, satria hitany marimarina fa tsy hain'ny olona mety ny namany. Rehefa zany dia azo lazaina fa miantsy mihitsy ary Andriamanitra ny amin'ny fitiavan-tenan'ny olona. Zay nge izy hoe miantsy izy dia tratran'ny olona hoe zay nataonareo tamindreo no naozy izy dia fa oviana ny naovanao miantsy izy. Dia ataony mitovy lasitra mitovy sa taminy hoe reo madinika reo nge miombona antoka amby amin'ny fanjakany lanitra. Ka niza milaza fa tian'Andriamanitra ary tia hoy Jesosy asehoy ny amin'ny fitiavana andreo. Zay izy satria hitany fa tsy miraika ny olona. Dia menarin'Andriamanitra amin'izao teniny zao ny mpanota andevozy ny fitiavan-tena, nefa koa asehony amin'ny fitiavany azy. Fa tia hanafaka azy amin'ny ozika lehibe fahotany io dia ny fitiavan-tena dia izy tsy afaka mitiny namany. Dia ampianariny hoe zao ny fitiavana an'Andriamanitra marina. Teo zao dia nampianarina antsika hoe ino natao hoe fitiavana madio no natrehan'Andriamanitra ary zany kasitrany dia ny mamangy ny fitondran-tena sy ny kamboty amin'ny fahoriana. Mantany asenao io amin'izao zao maso, satria zany ny fiainana an-tany. Ilaozany zao ka dia tsy ilaozany zay izy mpitondran-tena sy kamboty. Tsy ampanangatana netiko aloha izy amin'ny mpitondran-tena kambotsia, fa sarotro ary mamangy azy amin'ny fahoriana izy. Ay moa reny olona indray ny anaty fahoriana. Ka le fahoriana tsy hoe laozany lay malalany izy na le andro teo amin'ny ankonany izy, fa le fahoriana dia hoe noho zay nandaozany zay indrindra iny fa tsy misy ny miay azy, tsy misy mikarakara azy, tsy misy miaro zony zany rehetrarehetra zany afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ka raha mandreny tenin'Andriamanitra nefa manao tsinitsinina dia miapa eo anatrehan'Andriamanitra, miay azy ao amin'ny fahoriana. Zay indrindra le tsy zakany sasany. Nenary io izy efa mila tsy zakako tsy andraky io ve ampitombo. Zao nefa ny tenin'Andriamanitra andramoka izaho fa tsara Jehova, fa andramokoka izaho fa tsara ny mitiny namana. Mamangy ny mpitondran-tena miany kamboty misara ho an'izay tsy manana mampitafy azy ndrena amin'ny andro mangatsika tahaka zao. Ary zany niezaka zay fa nataotsika sy mbola atao. Ahoana mo ny tenin'Andriamanitra ianao ny afaka hianina hoe anky dia efa mitafy aty dia faly aho, nefa ny namanao akaikinao mangilifiry. Raha manana roa ianao ary tsy maintsy misy foany etokatrannao any, atero reto izy ho afatroso amin'i Jesosy ianao. Satria azo reo zay rehetra nataonareo tamin'ireo madinika reo nataonareo tamiko. Dia nataon'Andriamanitra arak'izany ho voninahiny izy. Nefa inona ny madinika tsy manana? Dia hoy ny tenin'Andriamanitra fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena ary izy ary tena tompony dia tonga malahelo nanaiky izy zany ahantra avoy nohony aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelo n'Andriamanitra izy fanana an'io. Ary dia marina tokoa fa na dia avo any ambony aza Jehova dia midina ety amintsika tokoa izy miara-miosina an' Jesosy. Dia milaza hoe reo nge ny rahalahiko reo ny anabaviko ty ahinao dia tiavy izy zao dia aivo izy zao dia aoka ny fonao anaiky hovanginy ny fanahy masin'Andriamanitra rehefa nafitiavana zay mampatsiahy asianao fa be no nomena asianao dia ny fafenon'ny Jesosy Kristy amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay nasehony tamiko. Dia arefo zany zay mena be dia be no hadinina aminy, be no tadiavina aminy. Raha tianao mbola hipololotra toy ny ranon'aina velona hiboiboiky ao amin'ny fiainanao ny fitiavan'Andriamanitra aseho io ry havako, zarao io mangitahita an'izany manodidina anao. Zany nge mafikitra natokatrano
zany mampilofika ny maro satria tsy eo reny fitiavana. Ndrena misy zigo ampitondrainao azy rehefa amin'ny fitiavana izy zaka io. Ino no azakatsika izao tenin'Andriamanitra toy izao satria ohatrany hoe mitsara be tsy zany kanefa zakatsika izy satria tsapatsika fa tiatsika Andriamanitra. Rehefa zany maiza mizara ny fanomezan'Andriamanitra lehibe ny mianasenao dia ny fitiavany mamonjy zany fa zay mamafy be tokoa dia be no hodinjany ary dia fa mitorina teto fianterina ny teny fikasana mametoky lehibe hoe atao zany fifadiany zany zany hoe mifady fitiavatena fa miantra dia hiposaka aminao tahaka ny maraina ny fahazavanao dia ny voninahitr'Andriamanitra ho loha lalanao ary ho vody lalanao dia ny masoandro ny aina ny paradisa ny fanjakan'Andriamanitra tonga eo aminao mba holovanao ho voninahitr'Andriamanitra. Ivavaka sika rehefa Andriamanitra tena mahagaga ianao ary misaotra anao zahay tamin'ity andro ity fa zany fahagagana m'Andriamanitra anao zany dia ny fitiavanao zay anokafanao ny fonao vonina mela heloko anay noho ny tsy fitiavana ananana anay fa zay tsy ty dia tahaka ny fasana tokoa ny fiainan'izany olona izany mahantra indrindra izy dia zany fasana zany no indinanao nidiranao Jesosy nidina tany amin'ny fiainatsika ianao mba hanambara hoe velona Andriamanitra zay tianao ary tsy manameloko anao fa dia hanafaka anao hanasitrana anao hanafaka mihitsy amin'ny gadra sy ny fatoran'ny fitiavatena. Misaotra anao zahay Jesosy nampahiratinao masom-pananay alala fa Andriamanitra ty tokoa ny Andriamanitray ary ty ny mba hitiavanay tsy anao ihany fa ny namanay fa ireo zay iaina zany fitiavana zany araka ny tenin'izao n'apôstôly hoe anakaoka atsika tsy ho ty amin'ny lela sy amin'ny teny fa amin'ny asa sy ny marina dia atao zany ny teninao dia ho velona ianao ho voninahitra irery tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.